Saty isanjato ny tapafana CEPE sy BEPC teo anivon'ny sekoly Soa Fianatra etsy Soarano tsara ny voka-panadinana raha ny voalazan'ny Talen'ny sekoly izy moa izay manentana hatrany ireo mpianatra ilofo amin'izay tontolo ny fanabeazana izay. Anisan'ny sekoly manana ny maha-izy eto Talen'ny ny sekoly Soa Fianatra ety Soarano satria anisan'ireo sekoly tsy niankina nampiasa voalohany teny frantsay teto Madagasikara. Araka ny fanazavana Andriamatoa raha anitry ny aina normalala Talen'ny sekoly dia efa mankalaza ny fahatelo amin'ny telopolo taona izy ankehitriny. Raha ny voka-panadinana hatr'izay indray dia nahafa-po tanteraka raha tsy ilaza afa-tsy ny tamin'ity taona ity izay zato isanjato ny tahapahafana tamin'ny fanadinana CEPE sy ny BEPC. Ny sekoly Soa Fianatra zany telo amby telopolo taona zao no niorenany dia izy no école d'expression française voalohany teto Madagasikara. Manana mpampianatra manana traikefa sy zatra ray izahay ary ny isan'ny mpianatra dia limité. Ny tanjonay moa zany amin'io sekoly io dia mpianatra tena mahay fa tsy mahay ay. Ny mampiavaka anay amin'ny sekoly hafa voalohany aloha dia ny qualité de service. Zao fialan-tsasatra zao dia manao cours de remise à niveau zay amin'ny klasy rehetra ary tsy mifidy na ankizy avy any ivelany na ny ankizy ao aminay koa te hanamafy. Dia misy koa ny cours de français parlé ary ohatr'izay koa anglais parlé. Dia manao formation psychopédagogique izahay ho an'ny olona te hiofana ho mpampianatra. Araka ny nambaran'ny Talen'ny dia misokatra ny fisoratana anarana eny amin'ny sekoly Soa Fianatra Soarano hakany 3 septambra avy ny fidirana ho an'ny olo-manga amin'ny garabola sy ny kilasy voalohany na ny préscolaire sy ny primaire izany ary ny 9 oktobra kosa ny fidirana ho an'ny kilasy faharoa na ny secondaire.